avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 20 no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Olona 12 ao anatina tambazotra maka sy mivarotra maso zaza manana toetena varira no voasambotra mpitandro ny filaminana tao amin'ny distrika Betroka sy Iosy. Averina ny fifaninanana hidirana hopitsara ho an'ny filière judiciaire. Hitoy amin'ny adina ambavy zany ho an'ny filière administrative sy financière. Ireo ny fanapahan-kevitra momba ny toy ny fifaninanana hidirana hopitsara ao amin'ny UNMG. Tsy azo ekina ny fanararotana ka tsy handefitra amin'izay mampiakatra vidin'entana ny fanjakana eo anatria ny famaizany bazarikely ao Toamasina. Maro ireo manadino ny fihinanana hodikakana amin'izao fotoana indrindra ireo olon-dehibe tranga izay miteraka olana ara-pahasalamana ka ilaina fanatonana mpitsabo. Anovelany nanamafy ny fanohanany any Espagne avokoa ireo firenena anatin'ny vondrona Europiana manoloana ny krizy ara-pifindramonina mahazo vahana andy any toerana ny any Cyprien ireo. Akafaliana trano tomboky lasy tombovavy no itsy andray ny tokatranao amin'ny ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-bavao manasa anao avy hatrany anaraka ny anty Cyprian'izay. Hoentsika manokatra ny fiarahana olona miisa 12 ao anatina tambazotra iray amin'ny fivarotana maso zaza manana toetena varira no voasambotra ny mpitandro ny filaminana atao amin'ny distrika Betroka sy Iosy. Mbola nahatrarana voamaso ny iray tamin'ireo tompon'antoka hatrany amin'ny 400 tapitrisa ariary no andraisandreo mampitady zaza azy voamaso na variry zany araka ny fekekeloka nataony ny voasambotra. Mbola misy olona manana toetena varira tsy hitapopoka ny antoerana amin'izao fotoana izao ka mitohy amin'ny fanenjena sy ny fanadihadiana lalina tsara soarvelona mitatra ny Antsiprian'izay. Tambazotra iray matanjaka no ambadiky ny fakanan-keriny famonoana sy fivarotana zaza manana toetena varira sy masona varira karavan'ny mpitandro ny filaminana atao amin'ny distrikany Betroka sy Iosy taorian'ny nivelam-pandrika nataon'ireo mpiambina manokana ny filohan'ny fanavozana. Lehilahy miisa 12 sy vehivavy iray izay ahitana mpisera, mpamitahirak, mpitahiry sy mpividy no voasambotra ka nanaovana fanadihadiana lalina amin'izao fotoana. Niainga tamin'ny horonan-tsary ny paritaka atao amin'ny tambazotra sosialy izay ndraikitra filazana fa misy manana olona sy masina variraka dia varotra izany sy ny fampitambavao nataony mponina ny fanadihadiana. Nisy pirofo isan-karazany voangona, anisan'izany ny fifandraisana ny telefona sy ny fanarahan-dia izay nanampy tamin'ny famantarana ireo voaroroy. Amin'izao fotoana izao dia mbola mitohy ny fanadihadiana satria araka ny angom-baovao dia mbola misy olona mitana varira anankiroa izay mbola anaovana famotorana araka ny baiko manaraka. Tratra tamina lehilahy iray tao amin'ny toerana ny voamaso miisa 2 ana zaza manana toetena varira. Io lehilahy io no voalaza fa mpanelanelana sy mpividy. Manodidina ny 400 tapitrisa ariary no andraisan'ireo mampitady zaza sy voamasona varira araka ny fekekeloka ireo voasambotra. Dia azava hoe voamasoniza io, avitaiza io, sakafo dia ino zany io, ino io? Ha? Ino io? Ay sakafo. Ino io? Masonia. Masona varira. Nanondro ny toerana nandevenan'izy ireo ilay zazavarira nalaina-keriny tany an-toerana ihany koa ireo voasambotra. Arazana tsy nisy maso intsony no nofongarina ka nafindra toerana. Io zany le fahasanandovenanay amin'ilay zazavarira.
Latsika mety zao manomboka mamany regny. Tena tsy miteny tamile rangahy tany rangahy iny Izy zany nanaovanareo afo ry io. io raha fanimahy fa tsy hariva zany ty da tsisy fa olo tsy narika zany hoe hariva tanàna iny tarika ty. Nentina eto amin'ny Antananarivo avokoa ka hanaovana fanadihadiana sy famotorana lalina ireo voasambotra mialohan'ny hanolorana azy ireo eo anatrehan'ny itony mpampanolalana. Mbola misy ireo karona ka itony fanenjehana manomboka voapirofo tamin'ity zavanisy tao Betroka sy UCT ny antony akan'izy ireo voamaso sy zazavarirra tranga izay manentana hatrany ho amin'ny fanamafisana ny fiambenana sy ny fanarahamaso fa ihany koa ny fanenjehana sy ny famongorana ireo tambazotra. Isan'ny vaovao misongadana ihany koa amin'ity alina ity, avenina ny fifaninanana hidirana ho tsara ho an'ny filière judiciaire itoy amin'ny adina ambavy zany ho an'ny filière administrative sy ny financière. Ireo no isan'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministeran'ny fitsarana momba ny toy ny fifaninanana hidirana ho tsara ao amin'ny UNMG manoloana ny fiparitahan'ny laza adina nandritra ny fifaninanana ny volana Desambra 2020. Nanapa-kevitra ny ministeran'ny fitsarana fa averina manontolo ny adina antsoratra momba ny fifaninanana hidirana ho mpitsara amin'ny sekolim-pirenena ho an'ny mpitsara sy ny pragidrara na ny UNMG ho an'ny filière judiciaire ka ho tanterana ny iray hatramin'ny 4 septambra ho avy zao ny fanadinana antsoratra. Antony voapirofo ny fisian'ny fiparitahan'ny laza adina nandritry ny fotoan'ny fanadinana ho an'ity filière judiciaire ity araka ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny Bianco tsy nahitana pirofo mahakasika ity fiparitahan'ny ny lazadiny ity kosa ny filière administrative sy financière ka itoy ara-dalàna ny fifaninanana. Itoy ara-dalàna amin'ny adina ambava araka izany ny fifaninanana izay tao ny 17 hatramin'ny 20 Aogositra ho avy izao. Momba ilay resaka famantarana mampiavaka ny na ny hoe signe distinctif dia tsy nahitana pirofo ampina fananana marina izany fanadihadiana zany. Sarobidy loatra ho an'ny fitondram-panjakana nefa ny fitokisan'ny vahoaka ka izany indrindra no antony araka ny vinanapetraka ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ka nandraisana izao fanapahan-kevitra izao mba hanesorana tanteraka ny fisalasalana eo amintsika rehetra. Amin'izao fanapahan-kevitra niraisina izao dia tianay ampitana amin'ny vahoaka malagasy rehetra sy ampiadina ihany koa fa tsy misy zava-dehibe mihoatra noho ny fahamarinana ny fitovianjo ary ny fahamendrehana amin'ny fidirana ao amin'ny fitsarana. Tsy vao izao no nahitana ity tsy fahatomombanana tamin'ny fanatanterahana ny fifaninanana hidirana ho mpitsara ity efa nisy ihany koa ny famerenana ny fifaninanana ny taona 2020 raha toka ny afara tamin'ny fanafoanana ny fifaninanana sy fandorana ny taritasy-panadinana izany ny taona 2020 no ny fisian'ny trangana kolikoly fanadina mpanjakana no resaka eto ka tsy azo ekeny ny fanaovana osika sy ny kolikoly takinaraka izany ny antohana ny fahadiovan'ny fifaninanana sy fampiara-andalana ka izay mpianatra mendrika no tafiditra anatevina arana ireo mpitsara ho ny mpahalalana. Satria tady tsara fa ny olona mpanao kolikoly dia mitondra fa mampita amin'ny taranany sy ny fianakaviana izy kolikoly na tafita azy ka re mihitsy zany mifongorana dia zay tsy omena chance mihitsy zany mpanao kolikoly. Entitra amin'ny lafiny rehetra ny ilaina satria resaka surtout ny ao amin'ny filière judiciaire ao zavatra mahakasika amin'ny fahafahan'olona mihitsy zany hoe gadra zany manana fa misy azy any amin'ny financier misy azy any amin'ny administrative fa ao amin'ny judiciaire zany ny tena misy ny pénal sy ny sanction maro betsaka ka raha ohatra zany ka ao ny hoe sanatria zany hoe olona vao malona maloto no miditra ao dia ho amidiny vola zany le fahafahana dia tsy hitondra fahafahana ho an'ny firenena sady tsy lasa tsy azo anteherana le fitsarana raha mamefahana ny mpanao kolikoly na mpanao risrisy ohatr'izay. Efa nahiditra amponja avokoa ireo olona voaheloka tamin'ny raharaha fanapariahana lazadana tamin'ny fifaninanana hidirana ho mpitsara ao amin'ny UNMG ity raha ny fanazavan'ny minisitry ny fitsarana trany. Ny 12 Martsa lasa no nahato ny fifaninanana taorian'ny fisian'ity osika ny tranga ity tamin'ny andro ny fanadinana antsoratra ny 12 hatramin'ny 15 Desambra 2020 lasiny ka izao ho tanterana amin'ny volana Aogositra sy Septambra izao indray. Tsara miisa 20 no resina mandritra ity fifaninanana ity ka ny zato no ho an'ny filière judiciaire 20 ho an'ny filière administrative ary ho an'ny filière financiaire ny 20 ambiny.
izay indray zany ny fandaminana vaovao anatin'izay fifaninanana hidirana ompitsara izay fandrasany maro ny famoahana ny daty ofisialy anatanterahana ny dinika nasionaly ho an'ny fanavaozana ny repoblika Madagasikara amin'izao fotoana izao. Araka ny fanazavan'ny minisitra misahana ny fanavaozana efa eo ampamaranana ny fanomanana ataony mpikarakara ankehitriny. Ilaina ny fanamafisana ny serasera ampilamitsaina ny vahoaka malagasy ao anatin'izay sy soroana ihany koa ny fisalasalana. Tokony alana ihany koa ny kajikajy politika ahafahany ty dinika nasionaly ty mitondra fanavaozana tena soa ny firenena. Entsora Soarimalala. Ho fantatra tsy ho ela ny daty anatanterahana ny dinika nasionaly ho an'ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara. Raha nambarany minisitra misahana ny fanavaozana, nambarany fa efa eo ampamaranana ny fanomanana ataony mpikarakara amin'izao fotoana izao. Fokoanandom-pirenena izay efa nandrasany maro hatry ela, mipetraka ny fantanin'ny olom-pirenena raha ovinambarina no anatanterahana azy ho afaka andro vitsy ve sa mbola mambolana vao hivoaka ny daty ofisialy. Mbola isindray ve ny fanemorana toy ny nitranga farany teo. Araka ny nambarany filoha nasionaly ny otrikafo, tsy tokony haritra ela intsony ny fanomanana mba ahafahana miroso amin'ny tena fanavaozana. No amafisana fa ilaina ny fanamafisana ny serasera na avy amin'ny FFKM izany na avy amin'ny ministera ny fanavaozana. Ny tsy fahafehezana ny serasera hoy izy no isany miteraka olana eto amintsika. Mananjo afantatra ny zava-misy marina ny vahoaka malagasy, indrindra ny antony mampitarazoka ny famaritana ny daty anatanterahana ity dinika nasionaly ity. Ilaina ny fampihenana ny kajikajy politika ahafahany rehetra mifantoka amin'ny tanjona fototra dia ny fanavaozana ny repoblika ho tombontsoa ny vahoaka. Samy miandry indray zany moa ny rehetra hoe Rovina no andany an'ilay fikonan-dom-pirenena izay tena hoe andrandray ny mpiray-tanindrazana mihitsy moa zany no andehanan'io fikonan-dom-pirenena io. Mila mafisiny ilay lafin'ny serasera fa izay foana ange no miteraka adihevitra eto amin'ny firenena. Rovina ilay izy no atao, inona ny mety mbola mahataraika azy, mety misy lafiny ara-teknika ve, lafiny ara-bola ve, mety misy sakana ve amin'ny lafiny administration tsy fantatra. Ozy hoe aleo tsy atao tompotrano miono ny mpiray-tanindrazana satria io resaka io dia ny olona tsy mahafantatra afa-tsy ny fitondrana fanavaozana. Lasa ohatran'ny hoe ny fitondrana fanavaozana foana no matahotra sanatria hanao an'ilay concertation fa iny kosa aloha ngamba dia miara mahafantatra tsika hoe efa ny mandaten'ny filohan'ny fanavaozana ny FFKM. Efa mazava ihany koa fa ny ministera ny fanavaozana no manao tantsoroka ara-teknika. Dia ozy hoe ireo ny FFKM sy ny ministera ny fanavaozana zany no mila mitondra fanazavana mazava amin'ny vahoaka malagasy mba tsy hampirorosaina. Raha mahay maka lesona isika, tokony izotra araka ny tokony ho izy ny dinika nasionaly. Misy lesona azo raisina avy amin'ireny fikonan-dom-pirenena ny fanesy teto amin'ny firenena ireny sy ireny fikonan-doha ny tanora ireny. Tanjona amin'izany ny soroana ny mety ahatonga ity fikonan-doha ity ho endrika ivelany fotsiny na ho fetsika antsehatra tsy mitondra vokatra izay mbola isany mampiayay ny malagasy. Omaly, efa natolotra ny fanjakana tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny FFKM ny village varandoha tapenaka toerana anatanterahana ny fikonan-dom-pirenena. Miandry ny famoahany mpikarakara ny tetiandro ofisialy momba ity dinika nasionaly ity manoloana izany ny maro. Miresaka an'izay fanatsarana ny serasera zay, mihamaro amin'izao fotoana ireo sampandraram-panjakana indrindra ireo ministera misafidy ny ampita vaovao amin'ny alalan'ny tambazotra serasera ny ofisialy toy ny pejy Facebook sy ny tranokala fa tsy amin'ny alalan'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety intsony. Mila manova ny fomba fitandrahany, manova ny fomba fitandrahan'ny mpanao gazety vaovao zany indrindra amin'ny fahafahana mametraka fanontaniana mivantana amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Andao rahantsika ny antsiprian'izay. Tsy amin'ny alalan'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety intsony, any amin'ny tambazotra ny serasera indray amin'izao fotoana no hamoahany ireo sampandrara sy androm-panjakana ary ministera ireo vaovao maro lafy indrindra ny mifandraika amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Tranga izay mampihena ny fahafahan'ny mpanao gazety mametraka fanontaniana fanampiny. Sakana ihany koa tsy azon'ny olom-pirenena vaovao maro loko araka ny tokony ho izy. Ny zavatra tsy azo atonona nefa dia tsy mitovy mihitsy ny asa fanaovan-gazety sy ny serasera. Ny serasera dia arak'izay maserasera izay manao communication zany izy, zany hoe manatsara n'ilay tontolo izay hiasany na ministera io na androm-panjakana amin'ny alalan'izay famoahana ny ferintsika fa vaovao izay. Fa ny
asa fanaovan-gazety dia mamoaka vaovao marina izay tsy voatery hafaly na atezitra ihany koa ireo tompona andraikitra isan'ambaratongana nivon'ireny androm-panjakana na ministera eny. Eo zany mampiavaka kely azy. Ka raha izao zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao dia misy fiantraikany amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ny fisian'izay vaovao mandeha ila izay. Araka nazavako teo raha miserasera dia manatsara n'ilay orinasa na ny androm-panjakana iasany zany ilay tompona andraikitra amin'izay fotoana izay manakana ny olom-pirenena tsy sitraka vaovao maro loko zany izay zavatra misy ankehitriny izay. Mbola eny anivony ny anteny miram-pirenena tao amin'ny asam-boamehitra ny faran'ilay lalàna momba ny fahazona sy fitrandrana vaovao ofisialy eny anivony ireo ministera sy androm-panjakana maro samihafa. Antenena ny fivoarana sy fahalaniny izay lalàna izay ho anatin'ny fivoriana ra-potoana faharoa ny anteny miram-pirenena izay any amin'ny faraparan'ity taona 2024 ity hanatsarana ny tontolon'ny fizaram-baovao amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Ankoatra izay, nisy ihany koa ny fehezan-dalàna namaritra ny serasera eto Madagasikara izay antenana ihany koa fa ho voaresaka sodinina ao anatin'izay fivoriana ra-potoana faharoa ny anteny miram-pirenena izay. Na izany, eo ampiandrasana ny fahalaniny izay lalàna izay, tokony hitrandraka vaovao hatrany manaraka ny etika e deontolojia ny mpanao gazety, ahafahana manome vaovao maro loko sy maro lafo ho an'ny olom-pirenena. Tokony hanatanteraka sy hanaja ny teny nomeny ihany koa ireo androm-panjakana sy ministera izay nilaza fa misokatra ny varavarana indrindra amin'izao fitondrana fanavozana izao. Iverenantsika vetivety izay trangana tsy fandriam-pahalemana mahazo vahana eto amin'ny firenena izay amin'ny fahaizana miara-miasa eo amin'ny fanjakana foibe sy ny vondrom-paritra itsinja ara-pahefana rehetra ny fomba mahomby hifehezana ny tsy fandriam-pahalemana indrindra mifandraika amin'ny alatr'olona amin'izao fotoana izao. Isan'ny mila manetsika ny isampokontany ny komuna tsirairay ahafahana manetsina ny tsy fampiny isan'ny mpitandro ny filaminana ankehitriny. Tojondrina Tahiry. Nahitana tranga tsy fandriam-pahalemana mifandray amin'ny fahaverezan'olona trany eto amintsika tao aorian'ny fipetrana napetraky ny fitondram-panjakana. Na eo aza ny fanapariana mpitandro ny filaminana, manao fisafoana sy ny fanapariana laharana maitso azo antsona raha misy ny tranga mampiayay. Tao tsoroan'ny mandidy ohatra ny sifakana ankeriny, famonoana zaza 12 taona sy fitakiana vola ka olona misa enina ny voasambotry ny zandary. Saika aloha rambavao avy amina olona avy eny anivon'ny fiarahamonina avokoa no iangan'ny fanadiadiana rehefa misy ny tranga tsy fandriam-pahalemana tahaka izao. Arak'izany, ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny fitondrana foibe sy ny komina tsirairay no ahafahana manetsika ny vahoaka isam-pokotany araka ny fanadiadiana natao. Ny mpitandro ny filaminana izay mandalo sy miovaova toerana fa ny mponina isam-pokotany no mijalona eo anivon'ny fokotany misy azy tsirairay avy. Ny tena hoe zavatra hitanay hoe azo tsapahitanana sy azahoana vokatra zany dia tsisy afa-tsy ny fiara-miasa amin'ny voameran'ny fandriam-pahalemana eny fotony ihany. Dia tena ny fifandraisana amin'ny zareo andro aman'alina dia mihaino tarainan'ny fiarahamonina zany tsisy hoe amaivanina hoe olana kely sy olana be fa miara-miasa akaiky foana ny fokon'olona sy ny komuna. Ho an'ny komuna andrenivohitra rehetra sy ireo tanàn-dehibe mila averina ka velomina avokoa ireo jiro manazava eny an-dalambe sy eny anelakelan-trano. Hamafisina ny tantsoroka ataon'ny komuna sy ny manam-pahefana eny amin'ireo andro masom-pokon'olona amin'ny fiambenana. Hita fa mahomby io fomba fiasa io ho ny fijoroana vavolombelona nataon'ny tompona andraikitry ny komuna nanaovana fanadiadiana. Noho izany, mila mietsika ny ben'ny tanàna tsirairay isaky ny komuna nandritra ny fanadiadiana natao teny amin'ny vondrom-bahoaka paritra no nahafantarana fa miatra ny toromarika avy amin'ny lehiben'ny distrika isam-pileovana ny amin'ny tsy maintsy hananganana ny andro masom-pokon'olona eny anivon'ny fokotany ahafahana mife ny tsy fandriam-pahalemana izay misy ankehitriny. Eo anatrihan'ny fahamaizany bazarikely ao Toamasina nanamafy ny sampandrarany varotra fa tsy azo ekena ny fanararotana ary tsy handefitra amin'izay mampiakatra vidiny entana noho izao vonjao ny fanjakana. Misy ny fanaramaso akaiky tsy isin'ny entana simba na landaty amin'ny tobaka eny an-tsena ihany koa. Entanina ny mpanjifa ho mailo hifandray amin'ny tompona andraikitra raha mahatsikaritra endrika tsy fanarahan-dalàna. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Zany hoe manome toky fa na dia eo zany fahavoazana mavesatra dia mavesatra nahazo ny tsena bazarikely tsy tokony misy atahorantsika ny
famatsinany tsena amin'ny entana ilaina andavanandro satria mbola misy entana maro amin'ny grossiste sy ny tsena hafa tsy tratra ny fahavoazana. Dia eto koa zao mpitodika amin'ny fahendrentsika eto Toamasina mba hay hiara-tsinjo ny mpiarabelona amitsika. Nytiako toerana eto zany mpivarotra sasany mba tsy hanararoatra ny fahavoazana manjony namantsika dia ampiakatra tsara-drary ny vidiny eto satria hena manko ny fifaninanana satria tsena anisany ngeza amin'ny entana tsinjarany no vony fahavoazana. Dia matoky ny fahendrena roa ny avy ety fitelo vampatitra ny varotra mba tsy hanao an'izay trano fanararoatana zay. Dia raha sanatria moa ka tena misy moatefa amin'izay dia tsy tazam-potsiny ny avy ato amin'ny fitoerana mpivarotra ny varotra sy ny fanjifana. Dia mbola mamerina fankaherezana antsika mpiarabelo fa indrindra ny mpivarotra sy ny fianakavian'izay trampahoriana tarimy fahavoazana trano bazary kely dia mankahery antsika rehetra. Vaovao ny fahasalamana vetivety maro ireo manadino ny fihinanana odikakana amin'izao fotoana izao indrindra ho an'ny lehibe. Mety hiteraka olana ara-pahasalamana ny tsy finanana odikakana ka antony tokony hinanana izay odikakana izay fa mialohan'izay ilaina ihany koa ny fanatonana mpitsabo ao anatin'izay. Maro amin'ireo olom-pirenena no manadino ny fihinanana odikankana, indrindra ireo sokajin'olon-dehibe miteraka aretina maro nefa ny tsy fihinanana azy ireny ka isan'izany tsy fahampindra na ny anémie, indrindra amin'ny karazana kankana sasany izay miteraka avizanana sy fahalemena, fihenan-danja na tsy fitombony lanja ho an'ny ankizy. Tsy fahampin-tsakafo no ilay kankana ao anaty tsinay maka ny sakafo rehetra izay hoanina ka mahatonga ny zaza na ny olon-dehibe ho toy ny tsy ampy sakafo na misakafo tsara azy. Miteraka fikorontanana ny fandevona ny fisiany kankana be loatra ao anaty kibo izay mampahibe, mamparevy vatana ary mampihena ny hery fiarovana. Miankina amin'ny lanjan'ny olona tsirairay anefa ny fihinanana odikankana ary miankina amin'ny kankana ao anaty ny fanafody mety aminy. Ny ankapobeny raha olon-dehibe izy dia farafaratsy ny isa-taona. Raha ohatra moa tsika mahatsara viredretra kely ohatra ny anina reny dia mba mihinana indroa isa-taona. Raha ankizy lasaka ny 12 taona ka ataontsika hoe malotoloto izy dia atao isaky ny 3 volana. Fa raha mba mahadidio ilay ankizy dia isaky ny embolana. Zay ny fihinanana anazy. Ny olon-dehibe isa-taona no mihena odikakana. Karazana odikakana dia misy karazany be dehibe fa tsy tsenjery may mba dôzin'iny fanafodikakana iny. Aleo ny dokotera reriny anapa-kevitra amin'iny firy kilao satria eo amin'ny vehivavy bevoka ohatra zao, vehivavy bevoka koa misy vehivavy bevoka tokony omena odikakana arakaraka an'le izy fa tsy ny odikakana rehetra koa akory ny omena amin'ny vehivavy bevoka. Ny loto no antony mahatonga ny kankana betsaka ao anaty, loto avy amin'ny sakafo, tsy fahadiovan'ny vatana ary ny rano maloto. Matetika ny olona zany raha vao hoe mampiady nify dia hoe kankana zay. Tsy voatery hoe kankana foana rehefa mampiady nify, misy antony hafa mahatonga ny olona mampiady nify. Matetika ny olona mihevitra hoe vao mifanidina dia miakatra kankana, tsy voatery kankana foana ny mifanidina. Matetika ny olona mihevitra hoe vao mangidihidy ny fitombena na mangidihidy ny orona dia kankana izay, tsy voatery ho kankana izany fa mety misy antony hafa. Tsara ihany izany manatona mpitsabo rehefa misy fisehoan-javatra tahaka izay. Amin'ny ankapobeny, ambany tahm-pahafatesana mivantana amin'ny kakan-tsinay mahazatra, saingy mety hiteraka fahasarotana lehibe sy tsy fahampitsakafo izy ireny raha tsy tsaboina. Tsy mahafaty ny kankana tsotra toy ny oxyure na ascaris raha tsaboina tsara. Ny fanatonana toeram-pitsaboina ihany no vahaolana satria misy ny fadiny sokevitra maro, hiarovana sy hikolokoloana ny fahasalamana na ho an'ny ankizy na ho an'ny olon-dehibe. Dia izay ihany koa no entintsika misedovedivety ao anaty tokafoy, aza misaraka aminay ary. Itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C. Jumina ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel. Parfait orange, fraise et coco sy parfum maro isan-karazany. Jumina avy agny Europe an'le tegna top. Mina mety aminà. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy.
fonina aza safidianana tsy tia ny bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana naiza naiza matatry soka mora diovona sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana kanape sady fandrina ary isolant termika ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsika dia tonga varaliana fa misy refizay Mapetsaka isika malagasy mila mamokatra aingana sy tsara ny mpamokatra araka izany. Eo am'sehatra ny fambolena sy ny fiompiana dia lasa fitaovana tsy afa-misaraka amin'ny fambolena ny motoculteur. Miainga hatrany amin'ny fiasana ny tany zany hatrany amin'ny fanodinana ny vokatra. Faritra maromariana Madagasikara no efa mampiasa ny motoculteur Agriplus. Mafy sy mora kojakojaina izy reto. Motera diesel mitsitsy no mampandeha azy. Manomboka amin'ny 520 hatramin'ny 20 chevaux no anananay. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Vorona ve à fond vitesse. Vaovao be fibre Omnias, internet fibre milalalala be ao an-trano amin'ny vidiny tena mirary 250 giga zao 69 000 ariary isam-bolana monja sady afaka manao recharge manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app Yas et moi. Fibre On tonga baingana any amin'ny Yas store akaiky anao. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Any amin'ireo lalakely tsy misy jiro no misaony akamaroan'ireo tsy fandriam-pahalemana raha ny eto andrenivohitra. Ny akamaroan'ireo lalakely indrindra ny eny anelakely trano izay efa potika sy ratsy noho izany tsy ampy fanajariana sy maizina ihany koa. Tsy voatery miandry tetikasa ireny ireo mponina nanaovana fanadihadiana fa azo atao tsara ao anatin'ny asa bokon'olona tojondrina tahiry. Ratsy sy maizina avokoa ny akamaroan'ny lalakely eny anelakely trano eto Antananarivo renivohitra. Na eo aza ny tetikasa lalakely. Ny tranga tsy fandriam-pahalemana toy ny Sitomahery ny asa fanendahana eto Antananarivo renivohitra izay saika any amin'ireo elakelatrano be mpampiasa sy lavitry ny arabe avokoa no mitranga. Manampy betsaka ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo ny fanamboarana ireo lalakely sy fametrahana jiro manazava azy ireny ary manamora ny fivezivezen'ny mponina ihany koa. Isan'ny toerana malaza amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny etsy amin'ny couloir de la mort, etsy Antanimena, Ivoaka, eny atao Madinika. Efa taonany maro no nalaza tamin'ny tsy fandriam-pahalemana. Hatreto tsy mbola nisy nametaka jiro ary mbola mitoetra trany ny mahafaritra mena azy. De mangina le izy de sarimoly izy ko plisn'izay maizina fa tsisy jiro de tsy fandriam-pahalemana mihitsy couloir de la mort azy vao amin'ny maraina amin'ny 4 na amin'ny 5 de efa mpanendaka miandry amin'ity satria kizin-dalana sady maizina. Polisy zandarina misafo reny fa reny miodikodina de le olon-dratsy hitanao ohatrany hoe izy fa mitapifipify eny de vao mialy reny de marararoatra miditra izy de tsy mahendry an'le mpitandro ny filaminana satria izy vao miala de efa miditra izy. Akoatra ny tsy fandriam-pahalemana manahirana ny vahoaka ihany koa ny fivezivezena manoloana ny faharatsiany ireo lalakely. Manoloana izany, namboarina ny lalakely teny avaratra Kato sy Andraisoro ary novatsiana jiro manazava. Fiarahametan'ny fikon'olona teny an-toerana no nanatanterahana ny asa, notohanany ny ministra ny fizahantany. Fikon'olona misy ny an-tanana zany manatanteraka ny asa. Sorana bebe satria ohatra ny amin'ny fitonam-panjakana zany izay tarafina madinika aty ambany ny fahavitandreny lalana renina reny fanokafana amin'ny maintrance tsy mandidy dia mahatonga ny hoe mba zavatra madidika mba vita ny fikon'olona sy izay toerana zany fa mampikaikaiky ny olona toerana tontolo taona tsy mbola nisy mikitika mihitsy. Irana mihitsy zavatra fotaka anao reny aty ambanivohitra ny ety io zao ny tambary io misy trano dia io tataka dia manatirana ny olona na mifivezivezena ary. Tsy voatery miandry ny fitondrana fohibe avokoa ny asa mandeha isam-pokotany fa afaka atao asa bokon'olona. Fanampiana sy tantsoroka no ataon'ny mpitondra rehefa misy ny finiavana. Tsy ny fitondram-panjakana irery no anakinana ny fiambenana sy ny fiarovana ireny fananana imbolana ireny. Tokony ho sarotiny ihany koa ny olom-pirenena tsirairay avy.
Ny majanga vetivetsika fa lafo mba vaoafo trano hoe vamisa empolo fikambanam-behivavy raiky amby efapolo no niara ny farimbona nandritra ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy afrikana natao majanga nandritra ny efatrandro fotoana izay nanolorana mari-pahatsiarovana ireo folo voalohany navitrika tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny hetsika passeport des femmes africaines Christian Andriamiery Kolomajanga. Ny roa natao anatin'ny firaisan-kina sy fiarah-mientana ireo vehivavy rehetra nandritra ny fankalazana ny efatrandro maneran-tany ho an'ny vehivavy afrikanina teto Mahajanga izay nahitana hetsika maro toy ny diabe ny firaisan-kina nandraisana ireo fikambanam-behivavy raika amby efapolo anjara miaraka amin'ireo olon-tsotra teto atapo-tanànan'ny Mahajanga fampiratiana ireo vokatra vitan'ny vehivavy tamin'ny trano eva enimpolo nandritra ny efatrandro fampiofanana amin'ireo loha-hevitra mahaliana mifanaraka amin'ny famoronana sy ny fiarovana ireo vehivavy ary ny adevitra misokatra ho an'ny rehetra fankalazana izay teo ambany fikarakarany 3VHF no tarihin'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina. Ny fahitako azy aloha antsika vehivavy malagasy eto amin'ny faritra Boeny efa manana ny fahaiza-manao tsika efa hita taratra ihany ny fahaleovan-tenantsika fa mila tohana dia ny afatra angamba no fandraika amin'izay hoe ny firaisantsika ina ny fiombonantsika vehivavy no atratrarantsika an'izay tanjona izay raha mifanohana antsika izay tsy maintsy bika hono mahay fatrambary dia raha mifanampintsika dia mino za fa tena hoe ho tratrantsika izay tanjona izay. Ny matetika mankony ny fanohanana hatramin'izay aloha dia ohatrany hoe top down avy any ambony le izy no milatsaka aty dia forcena fotsiny hoe formation coupe couture ohatrany na formation mahandro pâtisserie fa zao zany fahitako azy raha hoe tena ampaleo tenantsika izay dia aleo tena jerena any fotony inona ny zavatra iainan'ilay vehivavy any fotony dia amin'izay no ahafahantsika misafidy hoe izao ny mifandraika amin'ny filan'ny vehivavy araka ny toerana misy azy sy ny fahalalana izay mifandraika aminazy. Manome lanja sy tohana hatrany ny ministeran'ny mponina amin'ireo tetikasa maro iarahana amin'ny mpiara-miombonantoka ho an'ireo vehivavy te hiotra amin'ny fiainana mba ahafahan'ny vehivavy mifameno amin'ny fampidiram-bola ao an-tokantranony. Raha ny vehivavy afrikana ny resana ny vehivavy malagasy dia tafiditra ao anatin'izany ary raha ny lafin'ny fanohanana ny fisavahan-dalana ny fitaritana ho an'ireo vehivavy ataoko angambany ny ministeran'ny mponina amin'ny ministeram-piahy voalohany ireo vehivavy dia mijery hatrany inona daholo ny fomba atao raha tsy teny atsika amin'ireny tosika fijerena ho an'izay vehivavy marefo vehivavy mampinono fa amin'izao fotoana zao efa mijery koa tsika ahoana no entintsika anohanana ireo vehivavy izay hitantsika marefo no tohanana dia inona indray zany no entintsika ampandrosoana ireny vehivavy ireny ka tafiditra anatin'izay zany ny fiarah-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka hitantsika angambany misy tosika fiarina hitantsika any amin'ireo mpiara-miombonantoka ireny hoentintsika anohanana ara-bola araka ny nambara zay raha misy moa zany mangataka filao tsy omena filao izy fa omena fitana. Ny votra nandritra ny efatrandro ny fanamariana ireo fanentanana maro isan-karazany ho an'ny fampiroboroboana ny fiainan'ny vehivavy sy ny ady atao amin'ny herisetra mianjady amin'izy ireo. Fahombiazana ny zaika be fa enina atao Mahajanga ho an'ny fikambanam-be ny pikabary malagasy izay nanatanteraka ny fanavaozana ka nahazona ny filoha ny foibe ny fimpamavaovao Antoamasina ihany koa no anatanterahana ny zaika be fa fito momba izay ny taona 30 Christian Andriamiery no mitaritra ny antsiprian'izay. Eto anatrehan'ny fikambanan'ny pikabary malagasy manontolo mianina izao ranoro mampiona voary fa anatanteraka antsakany sy andavany ny andraikitra mahafilohan'ny foiben'ny fikambanan'ny pikabary malagasy maneran-tany sy ny fimpima maneran-tany ahy. Oelavelona ny Madagasikara sy ny teny malagasy, oelavelona ny fikambanan'ny pikabary malagasy. Raha matora noro mampionona voary ny filoha foiben'ny fimpima maneran-tany vaovao voafidy 100 isan-jato nandritra ny zaika be fa enina no tanterahana teto Mahajanga firosona amin'ny fanamafisana ireo asa vita mba ahafahana mibanjina ny fanatsarana ny hoavy io ny lalankizorana ao anatin'izao fitantanana vaovao hoentin'ny mpitantana izay vao vita fianianana ao anatin'ny efa taona. Raha antsika malala raha mitentsika ny amin'ny fikambanan'ny pikabary malagasy
efa tena manana ny toerany maha-izy azy zany ankehitriny afa-tsy ny hoe ny kabary efa vakoka iraisam-pirenena eo anivon'ny UNESCO. Ireo toerana efa misy azy ireo zany dia mitaky anay eto anivon'ny fikambanana ny amin'ny hoe tsy anjarak'ilombiado. Izay ny dika ilay hoe miroso dia ny mpiambana rehetra manamafy ny vita zany hoe ireo efa napetraka ireo filoha ny fandimby rehetra ireo ho amafisin'ireo misy zany ny fitohizana raha indray ny fikambanana. Raha iteniny amin'ny hoe ny fanampy zany dia izao samy manana ny antra ho azy, sakamalao sy avoa samy manana ny antra ho azy fa izao amin'ny toerako ankehitriny zany ao anatin'ny fiampitoam-piasana manaraka dia hitondra ny anjara biriky koa ho amin'ny fitantanana ny fikambanan'ny mpikabary malagasy izay ny fanampy tsy anjarak'ilombiando. Ny zaikabe no fahefana faratampony eo amin'ny fimpima anatanterahany ireo fanavaozana enti manatsara ny fiampianan'ny fikambanana ka ireo filoha mpitarika miaraka amin'ireo mpikambana ara-dalàna no miara manatanteraka an'izany fa mola volana rehetra hiatrehina ny tao-piasana mandritra ny efataona manaraka. Misy firenena araiky amby 30 no isiny ny fikambanana mpikabary malagasy. Filoha paritany fimpima Frantsa ny tenako tonga manatrika izao zaikabe izao. Zaikabe andian'ny fahenina sahady ao anatin'ny fikambanana mpikabary malagasy. Iaraha malala izany fa efa miparitaka maneran-tany ny fikambanana mpikabary malagasy ary maro ireo malagasy izay tena liana mikabary. Ohatranay any amin'ny faritany fimpima Frantsa ohatra dia maro efa mihoatra any amin'ny 700 any ho any ny mpikabary ny voaka teo anivon'ny faritany fimpima Frantsa. A Norvège dia betsaka mihitsy ny norvégiana mahay mikabary noho ny malagasy sasatsasany. Satria Norvège mantsy dia misy an'ireo efa tranay ny mipetraka tany Madagasikara dia miverina ary misy ireo voatonga tany dia lina mikabary malagasy. Amin'ny taona 320 ny zaikabe fahafito izay ho raisin'ny tanànan'ny Tomasina raha nitapaka teto Mahajanga nandritra n'izao zaikabe fahaenina nahazahoana filoha fiobe vaovao izao. Ijanona ny Mahajanga izay hatrany sika fa vaovao ny fanatanjahantena. Anomboka ny 10 hatramin'ny 12 aogositra ho avy izao any Mahajanga ny lalao nasionaly ara-panatanjahantena Antsekoly 2024 ka tanora mandidina ny 2000 no handray anjara mandritra ny hetsika. Ny eo anivony ny Paskoma izay nilaza ny namafy ny fanaraha-maso ireo mpandray anjara isorohana ny alatr'olona ankehitriny. Ho tanterahina ny Mahajanga ny 10 amin'ny 12 aogositra 2024 avy izao ny lalao nasionaly ara-panatanjahantena Antsekoly 2024 na ny GNSS izay ampitondraina ny lohahevitra hoe Soma Mavaraky izay midika fa mampisongadina ny firaisan-kina, ny hafanana sy ny hafaliana iombonana. Mahery ny 2000 ireo handray anjara amin'ity hetsika nasionaly ity izay avy amin'ny faritra 13 manerana ny Madagasikara. Isy ihany koa ny fandraisana anjara ireo mpianatra manana fahasembanana izay miisa 100. Anisan'ny mampiavaka ity GNSS ity ny fiara-miasan'ny ministera telo, ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay mitarika ny fikarakarana sy ny fanatanterahana ny hetsika, ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ary ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Nanentana ny teo anivon'ny ministera ny amin'ny tsy tokony hangalarana ny taonan'ireo ankizy mpandray anjara amin'ny mpanjakana ny Mangarahara. Fa eto dia tody amin'ny tantana rehetrarehetra mitondra ireo ankizy mpandray anjara. Miangavy le tompoko mba hajanony amin'izay le fangalarataonan'ny ankizy. Aleo atsatra ny fangalarataona fanao mba atao kilalao madio ilay jeu scolaire. Pesaka ny antony mahatonga anay miangavy sy manentana amin'izay zavatra izay. Amin'izay koa mba azo ny anjara n'ireo ankizy izay tena manana an'izay taona ara-dalàna araka ny tenenin'ny DG teo an'ireo izay. Manoloana ny alajaza sy ny alatr'olona misy eto amin'ny firenena, hoentitra ny trano fiantohana ao ana Paskoma ary nitondra fanazavana mikasika amin'ny paikady isorohana izany tranga izany sy ho fanaramaso ireo mpianatra. Toe-javatra miavaka kely izay iainantsika ao anatin'izao fotoana izao dia ny fiorohon'ny ray aman-dreny dia misy ny andraikitra taraisina ho fanaraha-maso amin'ireo mpianatra ireo dia misy arak'izany ny fanaovana fanamariam-pisina na hoe présence mandritra ny fotoana rehetra anaovana ny lalao sy amin'ny fodiana ny fiaingana mialao amin'ny trano ipetrahana mamonjy ny lalao dia horavahana ihany koa izy ireo ny antsointsika hoe bracelet d'identification mba ahafahana manara-maso azy ireo fa toka misy ny fahaverezana dia ho ampahafantarina ao anatin'ny
séance de communication zay atao hoan'ny toerana le Mahajanga hoe misy ireto mpianatra ireto dia fantatra amin'ny alalan'ny bracelet d'identification izy ireo ahafahan'izy ireo manatitra azy ireo any amin'ny toerana misy azy raha toka very. Marine, miisa efatra ireo taranja hifaninana mpianatra mandritra ity JNSS ity: ny baolina kitra, ny atletisme, ny baskety ary ny handball. Tanjona ny hanamafisana ny fanatanjahantena an-tsekoly ho fitaovana fanabeazana, anandratana ny talenta ary ampiroboroboana amin'ny firaisankina sy ny fitiavan-tandrazana eo amin'ny tanora malagasy. Tonga atao anatin'ny fotoana ifamizarana andreo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Nikolo TV tamin'ity an'ity indray isika. Dahoary. Bajaja iray no kila ny afo tao Marolaga Mahajanga, ny rehetra tampoka ary may tanteraka ny bajaja iray izay nijanona andriam-pandeha teny Marolaga Analakely androany. Tsy mbola fantatra mazava hatreto ny antony nahatonga ny firehetana. Efa setroka be no hitan'ny olona ka nasarika ireo nanodidina. Niezaka namono ny afo ny vahoaka saingy tsy voafehy izany. Tonga teny an-toerana ny mpamonjy vono ka izy ireo navita namono ny afo. Efa tonga any Abidjan ny renivohitra Côte d'Ivoire ny ankoay latsaky ny 20 taona hiatrika ny fiadina ny amboarany Afrika ho an'ny taranja baskety. Lalao tanterana manomboka rahampitso 5 aogositra hatramin'ny 19 aogositra 2024 ao amin'ny vondrona be miaraka amin'ny Mali, Gabon ary Maroc no misy an'i Madagasikara amin'ity fifaninana ity. Indray mandeha isan'andro no misy manome sakafo 540 no mbola tavela ao Koeta. Nilaza ireo mpifindra monina tonga ao Koeta fa indray mandeha isan'andro ihany izy ireo no misy sakafo izay zarain'ny Croix Rouge ao an-toerana. Tsy teratany marokana ihany no nifindra monina ao fa misy avy any Yemen, Soudan ary Afghanistan ihany koa. Manodidina ny 540 eo ireo mbola tavela ao Koeta raha toka efa nisy ny niverina avy any firenena niaviny. Izy ireo izay mitaky ny andefasana azy any Espagne mba ahafahany miasa sy manana fiainana tsaratsara kokoa. Efa tafakatra 27 moa ny isandreo namono eny tany anaty ranomasina noho ny fikasana iazo any Koeta. Lodimandry Razaka Olive, mpanao gazety zokiolona izay fantatra sy nohajainy maro noho ny traikeva sy ny fandraisany anjara lehibe teo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao teto Madagasikara. Mpanolo-tsaina atao amin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM ihany koa izy, ankoatra ny asa fanaovan-gazety izay nataony ary mpiandry tao amin'ny toby lehibe soatanana FFPM. Dia izay ihany koa no entina manakatondray ny fiarahana amin'ity ality ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Tonga soe tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy. Za présenté ny vava manomboka amin'ny 520 hatramin'ny 20 chevaux no anananay. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.